ifalitsika eo fanatrehan'Andriamanitra indray ity. Tena marina tsy ny fotoana no tokony mahafaly atsika, fa ny fahafenon'ny fanahy-masina ao anatsika tsiraray avy. Amen. Tao vonina tsara ny fonao androany. Amin'ity fotoana ity, ionanao amin'i Jesosy indray. Ny olona anankiray rehefa tena tiana dia omena rendez-vous. Matoa ianao men'Andriamanitra fotoana androany satria ao am-pony Jesosy mihitsy ianao. Andriamanitra tsy mba manadino izany ary Andriamanitra isan'andro dia misaintsaina foana ary efa vita kajiny amintsika tsiraray avy. Fa hoy ny tena Andriamanitra hoe hatramin'ny androany anie Jesosy mbola mi-intercéder ho antsika tsiraray avy. Satria miandrandra mafy izy ny fisokafantsika rehetra miaraka amin'i Jesosy. Manasa anao hitsangana amin'izao fotoana izao dia omany ny fonao, omany ny momba anao rehetra. Mialohany ahafahantsika mivavaka, andao mihitsika tena aneo firaisana. Manasa ny ekipa mihitsy andao tsika hiaraka hivavaka eto. Asehoantsika fa tena iraintsika eo amin'i Jesosy ary tsika tsy sarahany zavatra ivelany fa mitambatra tsika satria Andriamanitra mampitambatra tsika. Ary matoantsika nakamban'Andriamanitra eto amin'ity fitoerana ity dia satria izy no ivony zavatra rehetra. Raha misy olona afaka miaraka mivavaka aminao manodidina anao eo asaiko mihitsy hoe andao itsika hiaraka hivavaka. Satria ny ten'Andriamanitra mihitsy milaza ao amin'ny Hebreo 10:5-20 hoe aza mafoy izy ny fiarahanareo miangona. Satria ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy firaisan-tsaina, misy firaisan-po ao ary ny ahafantaranao izy Jesosy fampianatra ianareo dia satria mifankatia. Raha afaka mifandray tanana tsy maninona mihitsy ny même rangé sotran'izany nefa tsy antery akory izany satria ny eto dia fitiavana ary safidy ao tsiraray avy satria tsika iray. Ary izany ny vavaka Jesosy ao amin'ny filazantsarany toko 7:20 izay milaza hoe mba ho iray ihany izy rehetra, mba ho hitany hoe tena irayntsika uni satria Jesosy mampitambatra antsika. Hivavaka tsika ara sitraka ao. Raha indrindra masina mandrakizay misaotra anao zay amin'izao fotoana izao zay tena sarobidy aminay Jesosy satria ianao mihitsy ny manasa anay tsiraray avy. Tonga eto zahay hanome voninahitra ny anaranao. Tonga eto izay Jesosy hanambara fa ianao no ivony izao fotoana izao. Tonga eto izay hanome voninahitra ny anaranao. Manomboka volana vaovao indray izay Jesosy ary izany volana izany dia tianay hatomboka miaraka aminao. Tsy te hanao zavatra ivelan'ny sitraponao mihitsy izahay. Na ny dingana kely indrindra izay iverinay efa kely eo amin'ny fiainanay arany dia mbola tianay iarahana aminao Jesosy. Na anisan'ny fifaliana tsara indrindra amin'ny fonay dia ny fahafahanay manana antoka hoe ny teny ianao dia mankatoy izahay dia mihetsika izahay. Mankasitraka feno satria matoy izahay ny tahaka izao Andriamanitra dia ianao ihany. Ny famondram-ponao Jehovah Ray no tsy mahalany ritra anay rehetra. Mankasitraka feno, mankasitraka indrindra. Tsy takatry ny fisainanay ny fitondranao Andriamanitra. Misaotra fa tao anatin'ny herinandro izay lalovanay, tsapanay mihitsy teo foana ianao tamin'ny fotoana rehetra. Misaotra koa fa indraindray tsy fantatray hoe miatrika ady izahay satria eo ianao efa miaro anay Andriamanitra. Ny devoly te anakorotana, te hanimba ny fiainam-pananay sy ny fandrosoanay fa eo ianao Jesosy. Tsy amin'ny zavatra tsapanay fa niatra taminay ihany nisaoranay ianao, fa ny amin'izay programa amin'ny fahavalo rehetra nefa teo ny tananao niaro anay. Misaotra Jesosy. Tsy mba mamelanay irery, tsy mamelanay overy ianao, fa sady mitarika ianao no mitahiriny, manangana ianao, mampianatra ianao, mamany ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa, ny amin'ny fidiran'ny mpianatra, ny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny herinandro ihany koa Jesosy. Misaotra anao zahay ny amin'ny fanohananao sy ny fampianaranao an'ny ray aman-dreny mba hiasa ao anatin'ny finoana mandrakariva. Satria voamary ny teninao tokoa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa sy aty anao Jesosy. Ndreto izay Jesosy, ny fonay, ny mombanay rehetra atolotray ho anao indray Andriamanitra. Fonay tanteraka Andriamanitra, antsafidy ny fisaintsainanay, ny fitenenanay, ny fotoananay, ny mikasika anay rehetra omenay anao Jesosy. Anjaka ao tontolo indray. Aoka nitokana ho mpanjaka eo amin'ny fiainanay Jesosy dia ianao. Ary ianao ilay mpanjaka tompon'ny fanapahany eo amin'ny andavanandronay.
tsy avelana izy zavatra hiteny, tsy avelana izy fo aranofo be, tsy avelana izy fitaria nofo hiteny Andriamanitra, fa ny eo amin'ny fanatrehanao dia ianao miamboninahitra. Asandratra Andriamanitra ny anaranao mandrakizay, fa masina indrindra ianao ilay tsy miova omaly ny eo mandrakizay, dia raina ianao Jesosy. Ndao tsika hiteran'Andriamanitra androany, dia raha Jesosy ankalazao ny anarany masina. Mbola tsy nahita tahaka anao Jesosy, ilay fitiavana tsy mety ritra isan'andro isan'andro. Ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra, satria maharo-po sady be fiantrany ianao. Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary tsy hoe anarana fiantsonanao fotsiny izany, fa asehonao mihitsy amin'ny andavanandronay, fa mamindra fo sy miatra ianao Jehovah. Ary ny tsy mahalany ritra anay dia satria ny loharanom-pitiavanao dia tsy mety ritra ihany koa. Mankasitraka feno ny amin'izao fotoana izay omenao anay tanora izao Andriamanitra. Afahany indray mampanaiky ny momba anay rehetra eo am-pelantananao Jesosy. Tsy azakazaka ho any amin'ny zavatry ny tany izahay, fa kosa iankohaka eo anatrehanao Andriamanitra, ary ampahadokina ny fitarianao no anekena indray androany hoe Jesosy raisindray ny momba rehetra. Jesosy papinao tanteraka, Jesosy manaiky ny fitondranao, Jesosy tiako ny fitantananao, Jesosy mamy ny fitondranao, Jesosy tsy mahafoy anao, Jesosy misaotra fa teo foana ianao ho anahy isan'andro isan'andro. Dia tsika rehetra mihitsy samy anandratra an'izany vavaka izany, misaotra izy, misaotra Jesosy teo foana ianao, misaotra Jesosy tsy manadiny ianao, misaotra Jesosy manangana ianao, misaotra Jesosy mamatsy hery ianao, misaotra Jesosy misy fotoana tadoritra ny faharetako sy ny fitiavako, fa ianao Andriamanitra manome tsy mety ritra mandrakizay. Ampianarinao foana hiankina aminao Andriamanitra, ary androany dia fotoana anankiray ataoko reny tany sy ny reny lanitra mihitsy Jesosy, fa ny fiankinako dia Jesosy Kristy irery ihany. Tsy ny zavatry ny tany, tsy mitady ny zavatry ny tany Jesosy, fa mikatsaka anao Kristy. Halleluja. Ary rehefa eo atongotra ao Jesosy, natahaka ny ahoana mety teny, mety reko, mety teny atsipy ny fahavalo, araka ny tenao izay milaza mihitsy hoe ndevoly dia mierina tahaka ny liona manodidina, mitady izay arapany. Kanefa Jesosy fantatray fa teny tokana mivoaka avy any amin'ny vavanao, dia mitondra fiadananao anay. Tsy maninona izay zavatra mitranga amin'ny manodidina, fa rehefa tsara aminao zahay, rehefa tsara fifantohana aminao zahay, mety ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy misy fahavalo afaka mandrombaka anay rehefa miray aminao zay Jesosy, rehefa mitambatra izay Andriamanitra, mitodika makany aminao Kristy, amin'ny anaranao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Asitehaka amin'ny mafy eo an' Jesosy. Alleluia. Leo tsika maka salamo, maka salamo fahatelo amby zato tsika diny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Alleluia. Ny fivavaka ny marina ho ny ten'Andriamanitra dia maninona? Mahery indrindra. Alleluia. Aza mitsahatra amin'ny vavaka, aza mitsahatra amin'ny vavaka. Salamo fahatelo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manao hoe: misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko. Misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay misy adononao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heloko ao rehetra, izay manasitra ny aneretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsidina any an-davaka, izay manarona famondram-po sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Amen. Jesosy fantatray fa ny teninao dia tsy miverina any aminao raha tsy efa mahatanteraka ny sitrapon'ilay iray. Ka androany amin'ity fotoana ity indray, taoko tanteraka aminay ny etaetanao Andriamanitra. Aoka mba ho fotoana anankiray ity izay anekena indray hoe izay tianao Jesosy nao koa tanteraka, tsy izay etretinay fa mety Jesosy, satria kely loatra amin'ny fisainana sy ny fahatakarana raha hoarina amin'ny fahalehibiazanao sy ny programanao sy ny vinanao tianao tanterahana. Fa androany Jesosy dia tanterao indray ilay sitraky ny fonao. Ndao tsika anao zavavaka izany hoe tanterao amiko indray izay sitraky ny fonao Jesosy. Tanterao amiko indray le efa nandrasanao, le anjara efa nitendrenao anahy Andriamanitra, ataovy amiko indray.
manaiky Jesosy amin'ity fotoana ity, manaiky amin'ny mandrakizay Jesosy no tarihanao indray amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba ho tonga zanaka tena maneho anao marina Andriamanitra, mba ho tonga zanaka tena hita fa velona eo amin'ny fiainako ianao Kristy, satria ianao mihitsy no niteny Jesosy fa raha velona ianao dia velona koa zahay. Jesosy eo fahavelomana mandrakizay ny eo aminay, ary tsy tsahatra ny vavanay ao anatin'ny vavaka Jesosy, na eto na ny trano na ny ampiasana na ny ampianarana na ny an-dalana na aiza n'aiza misy anay Andriamanitra dia ko tranom-bavaka izahay, ary manomboka androany dia vavaka izay Jesosy mba hanana fiainam-bavaka izahay tsiraray avy amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpamonjy. Misaotra Jesosy fa mbola afaka mivavaka izahay, misaotra Jesosy eo, misaotra indrindra ny amin'ny fanekenao indray anongila tsofina iainao anay Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy ny aleloia sy ny hosana dia ho anao Andriamanitra. Aleluia, amen. Ndao tsika ika aleluia voninahitra Andriamanitra, teny mihitsy aleluia, amen, aleluia. Ndao tsika mbola hifantoka amin'ny Jesosy foana, tsika ametraka an' Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana, eo amin'ny toerana mety amin'ny androany, eo amin'ny fotsika, sakafo amin'ny fotsika. Ataontsika araka ilaza hoe hipanjina anao zay Jesosy. Jesosy tia hita tahaka ny fomba fijerinao zay, tia hiaina tahaka amin'ilay mety aminao zay Jesosy. Ijerianao aho tsy atahotra raha eo, mifahitana ahita tony fijerinao. Ijerianao aho fianao ny mpamonjay, mifahendrenao anao zay tokony atao. Ijerianao zay Jesosy, ijerianao aho tsy atahotra raha eo, mifahitana ahita tony fijerinao. Ijerianao aho fianao ny mpamonjay,
loatra ianao Jesosy ianao Jesosy tsy mamanala anay an-dalasa ianao ihany le afaka hitokisana ianao ilay tsy miova nahatra ho anao rery any Jesosy Zoma Fanotronana Bufunao santa ni fianako Kasapako akeichi Matukulo siana
tsika androana arakilaza hoe masiny ianao tombotsisy toana
fotoantsika tiaka mafia ho an'i Jesosy dia asaiko ianao azo toerana azafady tompoko. Tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra ho any amin'ilay pahary noho izay nataony teo amin'ny fiainantsika dia mandroso tompoko. Salama daholo ny fiangonana dia voninahits'Andriamanitra nijoroako vavolombelona. Sy moa lasa izay ny antso amin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ilay izy niseho. Tamin'ny talohan'izay aloha izany nisy tambola mivavaka teny Ambaranja ntsika dia nisy an'ilay hoe momba ny zaka iosiny dia niasa tamin'ny garazy ngezabe anankiray izay dia matetika miverimberina foana io resaka io hoe tsy mahazo tia kely namerina an'le hoe nangorona entreprise ilay izy ohatran'ny mahazo engagna ama izay fijoroana vavolombelona izay natao tamin'ny audio tao am-piangonana dia miverina foana ilay izy dia janona tamin'io asako io ary dia tsy niasa intsony. Dia rehefa tsy niasa intsony dia ohatran'ny nadaladalain'olona tao an-trano tamin'izay hoe olona manao projet nefa mijanona tsy miasa. Dia tsy maninona dia nroso ihany izany. Tsy niasa izany efa herintaona sy tapa-mahery nefa ny zanako accident ilay fanijoroako vavolombelona teto izay tapaka ny tongony. Tsy niasa intsony mandeha any ny tsena fa tsy mitovy an'teo aloha intsony. Hitako hoe tiany Jesosy hiroso be momba ny communion ilay izy. Dia andro talata nisy olana andalo teo aminahako opérateur ilay izy. Niala koa amin'io mpanofatsanona rehetra niala daholo. Dia mivavaka mandehandeha eo ambony eo za Jesosy ianao miasa eto fa tsy hitako intsony hoe inona ny atao. Za tsy hitady solution intsony fa any aminao solution. Dia nandondona teo amin'ny vavahady io ramose io dia nampandrosoako. Tsy haiko hoe za ve no efa melehibe dia tsy mahalala tsara an'ilay resaka. Dia nieritreretiko hoe ametsaka UFI ao izy fa ilain'ilay mpanofa. Dia za mety m'intéressé amin'ny mpanofa hatrany fa miantso anao ampiatrano ny contact anao fa atsoko ianao. Dia nazavainy amin'izay afaka jereko veo tsy ilay terasinao ambony dia niakatra tao. Dia teo amin'izay ilay izy vao nazavainy. Dia vao nahenao ilay izy izany tsy nanana décision tonga dia niantso mpanompon'Andriamanitra tato amintsika hoe inona mety amin'ilay izy fa misy manodidina anazy amin'ny teny daholo tsy mety io zao io. Dia bon niantso izany vavaka aloha dia niantso mpanompon'Andriamanitra dia sisy opportunité ho anao izany raha mandeha amin'ny famarina hoe anao ilay toerana. Dia mivavaka. Dia hitanareo moa fa mibetabe izany ny olona mandray procédure betabe ilay izy nefa napakakana vetivetika kely dia vita ilay zavatra. Dia voninahitra izany averina amin'Andriamanitra fa tsy hoe mila mandeha miasa intsony izany ianao fa Andriamanitra mihitsy no nanome famatsiana dia isaorana Jesosy. Alleluia. Teka mahafon'ny Jesosy tsika. Azonareo ve ilay zavatra notantarainy? Azonareo? Tsy azonareo? Izy zany nijanona tsy niasa. Zay izy teo taty nijanona tsy niasa izy dia nefa izy nanao projet taloha. Dia rehefa nanao nijanona tsy niasa izy dia nisy olona tonga nandondona teo aminazy dia hoe afaka metrahana antenne ve eo ambony dia izy metritra hoe connexion ana wifi. Mpanofa trano ny tao alohany hoe fa niala daholo. Dia hoy izy mety mahasompa mpanofa tranoko izay mbola ho avy amin'ny manaraka io fa maninona moa. Zay ilay niteneny teo hoe mety hoe zany hoe efa lehibe izy dia tsy mahazo resaka tsara. Ay tsy izy rery ny efa lehibe fa tsika rehetrarehetra mihitsy. Tsika mba meme kely. Dia enim-bolana lasa enim-bolana lasa napiditra an'ilay olona ny visite an'ilay izy dia avy eo niverina ilay rangahy hoe jereko tsara ilay terasinao. Azonareo ilay antenne resaka opérateur reny zany ohatra hoe tellement IAS moa zany, IAS, Airtel, Orange dia asiana pylône zany ao. Dia niverina hono ilay olona dia efa mikarakara efa vita ny taratasy amin'izao tsika miresaka izao dia tsy voatery miasa intsony izy
fa Andriamanitra nanatitra vola tao an-tranony tamin'ny alalan'ilay opérateur. Izay ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Alleluia. Azonareo amin'izay? Tsy maninona fa antsika eto miaraka amin'i Jesosy resam-pianakaviana. Jesosy koa moa tia fianakaviana. Fotoanan'ny tanora androany tsisy hoe mahazo taona zany fa eo amin'Andriamanitra zanaka daholo tsika dia mahafinaritra be. Zany ny zavatra ataon'i Jesosy. Communion no nikatsahany dia Andriamanitra nanatitra contrat teo ambaravarana. Alleluia. Tsy hoe te hahazo contrat eo ambaravarana dia hikatsaka communion, fa efa nafoy tany le fidiram-bola rehetrarehetra fa nikarakara communion dia rehefa nentin'ny communion dia nateran'i Jesosy teo ny contrat dia efa vita. Raha tokony ho ela be le izy dia nafanganin'i Jesosy amin'izao izy efa tsy voatery miasa tsony voninahitra ho an'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Karakarao communion anao amin'i Jesosy, aza atao filan-javatra. Alleluia. Aza atao filan-javatra, mba tiako koa zany mahazo contrat zany, tsy voatery miasa tsony. Zany amin'ity vanim-potoana taonjato fahafiry ity mbola misy an'izany hoe olona tsy voatery miasa zany nefa velona. Alleluia. Fa nanataony teo amin'ny fiainana zany karakarao communion anao. Alleluia. Tsika tsy amin'ilay hoe mampanantena ny zavatry ny tany hoe afaka ataon'Andriamanitra eo aminao koa zany fa communion aloha. Zay foana no miveriny eto dia mety leo angambany ianao hoe any amin'ny radio communion aloha, sekoly communion satria nananana communion. Fa androany mbola verina indray communion aloha. Tena misisika Jesosy. Tsy ny olonanao akory ny sarotra amin'ny Jesosy ny mamaha azy, fa tsika tsy manaiky hanomeza takian'i Jesosy. Andao tsika tena hisotra an'i Jesosy fa témoignage tokana teo za saika tsy vaky lovy androany. Sarotra be le mamaky lovy rehefa zoma. Tsy azonareo mihitsy mantsy ny plasiko ao. Sao dia misy témoignage menatra be za vo androany tonga tato fa misaotra an'i Jesosy fa tsy navelany tsy hanana vavolombelona izy. Amen. Tsara nge ny Andriamanitra ao tsy azonareo mihitsy ny lanjan'izany hoe misy témoignage anankiray mamerina ny voninahitra any amin'i Jesosy tsika. Asandrato ny tananao dia sorisy. Sorisy fa tsara, tianao izy, mikarakara anao izy. Ianao zao hoe mety efa diso fanantenana hoe roviana ihany. Aza miraraha an'izany. Karakarao ny communion anao. Miombona amin'i Jesosy, mankatoava fotsiny. Isaory izy fa tsisy adinona dia iray ary. Isaory izy fa tsy any amin'ny taona le izy. Fa ao amin'Andriamanitra matsiaro ao anaty communion. Jesosy ndreto izay misaotra anao. Misaotra Jesosy fa ohatrany hoe mangingina kely zany zay androany. Tsy haiko le tsisy fond musical avy ao anaty vavaka. Fa fantatra Jesosy fa miaraka aminay eto ianao androany. Misaotra Jesosy amin'ny témoignage anankiray izay navelanao nijoroana teto. Fantako koa fa tsy misy adinoinao izahay na dia iray ary. Fa misisika hatrany ianao ao anaty communion. Jesosy misaotra fa tsara ianao. Misaotra fa mpanao tsara ianao. Misaotra Jesosy fa tsy olana aminao na miasa izay na tsy miasa. Fa ianao dia ampy anay Jesosy. Ianao mahatsiaro anay sy mijery anay, mandefa teny, misintona anay, misintona ny fifantohanay ho any aminao sy ny fiombonana aminao. Dia efa mahafaly anay Jesosy. Eto izay mamerina ny voninahitra any aminao Jesosy ny amin'ilay témoignage n'ilay ranam-bavy teo. Tena faly izay Jesosy. Misaotra. Raiso ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Tsy olombelona no ankalazaina eto fa ianao ilay mpahary, ianao ilay mahatsiaro anay, ianao ilay nanolotra ny aina ho anay. Misaotra Jesosy. Aoka tsisy olombelona ho ankalazaina, tsisy anarana homena voninahitra eto ankoatra ny anaranao irery any Jesosy Kristy avy Nazareta. Raiso anao zany, misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Mahazo toerantsika toboka. Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana mamy omenao anay indray dia izao fotoana izao. Fotoana tena hoe hitondranao anay, hisintomanao anay mihitsy ny amin'ny mba ahatonga anay hiombona marina aminao Andriamanitra. Dia vonona ny foninay, vonona ny aminay manontolo Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
hianatra ao aminao indray a vony izay iombona ho tonga tena hoe mpiombona marina aminao Andriamanitra. Ho anao voninahitra dia mitenena tompo fa miaino anao zahay a. Amen. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe communion foana no lazainy eto dia tena izay mihitsy ilay izy. Raha misy ny première communion a dia misy ny deuxième, misy ny infini communion. Dia andaontsika tena hoe ho tia an'izany communion zany. Amen. Androany dia ampianatra antsika indray Andriamanitra. Ampianatra dia ampianatra anareo tsirairay avy. Tsika ampianarina antsika nisy fotoana maromaro hatramin'izao dia hoe tsika mila manahaka an' Jesosy Kristy. Mila miverina amin'ny fitiavana voalohany. Mila miverina amin'ilay namoronan'Andriamanitra asy anao tsika tsirairay avy. Dia ilay tsara indrindra. Dia andaontsika ankatoan'izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy no tokony ho tahafintsika. Fa izao taloha nahatongavan' Jesosy Kristy dia nisy mpanompon'Andriamanitra marobe ao amin'ny Baiboly ao tany amin'ny testamenta taloha tany. Dia misy mpanompon'Andriamanitra rehefa namaky ny testamenta vaovao dia Paoly ao amin'ny ndrasika vakitsika azafady ao amin'ny Galatiana toko voalohany ao. Dia rehefa noratra amin'ny bokin'ny Galatiana izy dia hozy izy hoe Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray. Dia raha jerentsika any amin'ny bokin'ny Romanina toko voalohany dia hozy izy Paoly ihany hozy izy hoe Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso ho apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Milohana noratany Paoly ny zavatra tiany soratana dia izay ny zavatra nosoratany voalohany. Izao tsy afaka hiteny an'izany ny olona iray raha tsy efa fatany manana antoka tsara izy hoe anizy izy. Paoly dia nahasa mihitsy izy ny teny hoe mpanompon'i Jesosy Kristy voantso ho apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Dia ilay bokin'ny Galatiana teo tsy avy tamin'olona hozy izy na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray. Izany ny antoka tao anatin'ny Paoly. Tena nanana assurance izy fa an'Andriamanitra. Dia melohany ny etsihany, melohany ny andratany, melohany anaovany zavatra dia ilay Andriamanitra aloha no teneny hoe an'Andriamanitra izy. Androany tsika Andriamanitra dia manaitra antsika Andriamanitra androany hoe anizy ianao, izy ianao. Raha apetrany ety amin'izao fiainana izao tsika dia aniza. Hatramin'ny 70 taona hozy izy, ny fahatanyrana hozy izy eo. Dia ao anatin'ny fahatanrantsika manontany Andriamanitra anizy tsika. Tsika ve manana an'izany zavatra fahamarinana tao anatin'ny Paoly no ny teneniny. Dia raha mangoaka ny any anatsika ihany ny fanamasina amin'izao fotoana izao dia halala Andriamanitra aniza marintsika. Mahasavy antsika manahoana fijoroantsika eny amin'ny fiainantsika eny amin'ny tontolo misy antsika eny. Tsika eny tsy afaka ny tokamonina tsy afaka ny andeha hitokamonina tsika ao ka hoe andeha hanao akanjo fotsy lavabe dia tsy hanao couleur hafa mihitsy dia hidy atao trano ato tsy hifanerasera amin'izaniza. Non, tsy afaka ny hanao an'izany tsika. Satria nahoana Andriamanitra mihitsy ny efa miteny fa hoirako nareo hozy izy ndana makany ampovoan'ny amboty. Ahoana ny ahatonga antsika ho jiro? Ahoana no ahatonga antsika sira raha ohatra tsika ka se réservé? Hitokana. Fa izao Andriamanitra manaitra asy ianao androany. Manahoana ny fijorontsika any amin'ny tontolo misy antsika any. Miasa tsika, misy mpanao hôtely ato, misy mpanao décoration ato, misy mpanjaitra ato, misy mpampianatra ato. Manahoana tsika any amin'ireny? Manaitra Andriamanitra. Hozy teo hoe tsy afaka ny anambary Paoly raha tsy marina tao anatiny izany tsy niteny an'izany izy. Fa tellement tena velona tao anatin'ilay izy dia nivoaka ny vavany. Rehefa tsara Paoly dia lehilahy
tonga dia raha ataoko tsotra be ilay fitenena hoe lehilahy matoky valeur Paoly. Ianao koa ve matoky ny valeur anao? Tsy ilay valeur anao hoe tsy haiko mety hoe volamena anao isaky mivoaka ny trano ve anao dia feno volamena iny rehetrarehetra iny. Tsy ino ny valeur anao. Fa ny tena tokony ho izy dia Jesosy Kristy ny tokony ho valeur anao. Ilay Andriamanitra ray, ilay fiainana ray zanaka fanahy masina. Ilay fiainana, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana hozy Jesosy. Izany no tokony ho valeur antsika tsirairay avy, fa tsy ilay valeur hita amin'ny maso. Lehilahy matoky valeur i Paoly izy tsy hoe mirehare, tsy nirehare izy hoe mahalala an'Andriamanitra fotsiny. Fa nirehare izy, mirehare izy fa manana an'Andriamanitra. Manana ilay fiainana, izany ny firehare amin'ny Paoly. Dia manao antsika. Tsy ampy izany mahalala an'Andriamanitra fotsiny, fa mila tonga tena manana an'Andriamanitra. Jerevy le rahavavy nitsidra 12 taona. Nahalala izy hoe Jesosy Kristy afaka manasitrana hozy izy. Nahalala izy. Fa tsy nanana an' Jesosy izy. Satria rehefa sitrana izy, dia adinony Jesosy. Tapitra hatreo fotsiny izy hoe fantatro mahalala fa afaka ny anasitrana na Jesosy izy raha mikasika ny lambany. Izay ilay fahalalana. Fa toy ny tantaran'io rahavavy io anie. Tsy nanana an' Jesosy izy efa teo dia tapitra. Jereo i Jodasy, ilay mpianatra Jesosy. Nahalala an' Jesosy iny izy, rehefa niaraka tamin'i Jesosy teny izy dia nahalala an' Jesosy. Fa inona ny zavatra mbola nataon'i Jodasy? Satria tsy navelany tena hanjaka tao anatin'i Jesosy. Fa ilay ivelan'i Jesosy fotsiny ny fantany. Io Jesosy io nijamba nampahiratiny. Io Jesosy io nidivay novay ny mofo vitsy lasa nataony be dia be. Ny rano novay lasa divay. Izany nahalalany Jodasy anazy. Ary izay ilay zavatra nahazo an'i Jodasy. Io Jesosy io raha samborin'ireo olona hisambotra anazy ireo dia afaka nitsaoka io manao miracle io tonga dia takitako izy dia izay nahalalany Jodasy azy. Fa tsy tena nanana an' Jesosy izy rehefa dinio tsara nge ny tantarany, dinio tsara nge Jodasy tsy tena nanana an' Jesosy izy. Tsy tena liana tamin'i Jesosy izy fa nivelan'i Jesosy fotsiny ny hitany. Andaontsika tena ho marina, tena hoe ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hoe andaontsika tena hoe tsy hanaikintsika raha tsy manana an' Jesosy. Raha ny fampianarana be dia be zaraina amintsika, raha ny fampianarana be dia be azontsika, tena efa tokony tena hoe feno. Fa matoantsika mbola eto dia mbola tsy fenontsika. Fa andaontsika tena hisisika foana reto andaontsika hisisika foana tena hoe tsy avelako raha tsy manana anao Jesosy. Mety misy zavatra kely ohatrin'iny fa na ohatrin'iny ara dia efa tsy fahafenoana nge zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia iny ilay mila fenoana. Mila manana an'ilay fiainantsika dia Andriamanitra. Izy ny fiainana. Tsy izao fiainana izao ilay fiainana fa Andriamanitra. Raha jerentsika ny bokin'ny Jaona toko 10. Jaona toko 10 andininy 17. Jesosy ny teny an'ity. Hozy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry. Dia Jaona toko 10 ihany ny andininy 17. Izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Jesosy Kristy no ny teny. Izao ny vavahady ozy izy. Fantatry Jesosy ny valeurany, izany vavahady. Tsika raha mpanompon'Andriamanitra inona ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika? Tsika tsirairay avy ireo, ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika dia izao ozy izy andraso ny ondriko ozy izy raha tena tia anareo. Fa any ny ondriko ozy izy. Dia tsika ve, jereo Jesosy Kristy tena nasany teny. Izy tena tonga dia nasany joro hoe izany vavahady ozy izy.
Zany vavahady ozy izy. Tsy nianahany izy, tsy niteny izy, za ve tena vavahady, za ve tena ohatr'izao. Fa tena tonga Jesosy dia nijoro. Hitanareo fijoroana ohatr'izany ny andrasan'Andriamanitra amintsika izao. Fijoroana ohatr'izany ny andrasan'Andriamanitra antsika izao. Raha tianareo ozy Andriamanitra, raha tianareo ozy Jesosy, tamin'ny Petera izy no niteny fa izao izy miteny amintsika. Mo tiava ianao dia raha tianareo ozy izy, andraso ny ondriko. Ampomany izy ny amin'ny fiverenako. Ampitafio ny akanjo izy. Le akanjo tena isiza le akanjo. Fa Jesosy Kristy anjarantsika izay. Dia miverina foana ny fanontaniana eto hoe tsika ve tena mahasavy antsika mijoro any amin'ny tontolo misy antsika any. Manoloana an'izany zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izany. Andao tsy tsika foana ny andro zavatra ao amin'Andriamanitra. Efa démodé be zany. Efa démodé zany. Fa nahoana? Dia raha vavonjorovavolom-bela teo communion dia tonga ny vola. Efa démodé be zany antsika ny andro zavatra amin'Andriamanitra. Fa andao tsika mba tena ho tanora lamody ozy pasteur Rodolphe zay. Tanora lamody. Inona indray zao ny lamody? Tsika mijoro, tsika manao izay mahafaly an'Andriamanitra. Tsika marina amin'ny zavatra tadavin'Andriamanitra amintsika indray. Izy indray zao no mitady antsika. Ely izay nitadiavany antsika izay. Ely izay. Fa amin'izao fotoana izao, tsika indray ny tokony tena hitady azy. Andao tsika tena hankatoa. Raha miverina nge tsika tsirairay avy mihaino fampianarana dia angamba tena hoe raha mbola hiteny ahoana izany fankatoavana izany dia ozy ngamba mety hiteny ngamba hoe fa eny izany. Fa andao tsy ataony hoe eny fotsiny. Tsika tsy nataon'Andriamanitra ganagana. Ka hoe miraraka eny amin'ny lamosika eny rano dia raraka fotsiny. Fa nataon'Andriamanitra spesial nge tsika tahaka anazy tsika. Tsy ganagana. Aoka izay teny rehetra azitsika eto tsy hoe teny rano atondraka andamosiny ganagana. Tsy lena akory iny. Mety misy tanora tsy maharaka an'izany satria ny tanora moa izany teny vazaha zao ny tena efa tonga indray koa zao ny teny anglisy. Fa izay tena hoe ganagana izany ho an'ny tanora tsy mahazo an'izany tsy lena mihitsy ny hodiny iny. Ninona rano na firy taona rano ataonao eo dia tsy lena mihitsy izy. Dia izay ilay izy hoe tsika tsy nataon'Andriamanitra ganagana. Jereo ve ny akaikinao hoe raha ohatra ny ganagana? Tsy ganagana aloha ny hitako fa mitovy amin'Andriamanitra araka ilay teny andeha hozy izy anao olona tahaka. Misy fanontaniana mipetraka amintsika rehefa hoe ety amin'izao fiainana mandalo izao. Fiainana mandalo ety fa tsy fiainana maharitra mandrakizay. Fiainana mandalo dia misy fanontaniana ohatr'izao. Rehefa any anatin'ny tontolo misy antsika any tsika dia misy fanontaniana ohatr'izao rehefa nanomana rehefa vangian'i Jesosy atao anatin'ny fanomanana dia fanontaniana anankiroa hoe iza na inona no ahafantaranao anao. Iza na inona no ahafantaranao anao. Ianao aloha ny tokony mahalala anao. Azontsika ve? Ianao aloha ny tokony mahalala anao, tsy ny olona. Misy an'ilay hirany Riza Rasolo indray be iny hoe izay lazainao marina ozy izy fa tsy izay lazain'ny olona. Ianao aloha mila mahalala anao via ny communion-nao amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny communion-nao amin'Andriamanitra dia fantatrao ianao hoe izy ianao. Rehefa tsy mipetraka tsara izany communion antsika amin'Andriamanitra dia veritsika. Tsy mahay manao na inona na inona rehefa saraka an'Andriamanitra. Na ny identité antsika raha tsy fantatsika dia misy ny olona hoe very ny estime de soi, latsaka ny estime de soi. Satria maninona? Misy communion tsy mitombonao. Izay mahatonga ny olona latsaka ny estime de soi. Tsika tena olona tsara indrindra, nataon'Andriamanitra tsara. Efa nanomen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tsika. Efa atsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Satria Andriamanitra mitompo ny zavatra rehetra ny raintsika. Mpandovintsika, zanakitsika, mahalalitsika. Dikan'izany ananantsika ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa tsy mitombona ny communion antsika amin'ilay Andriamanitra raintsika dia misy zavatra tsy mety amin'ny fiainantsika ao. Tonga dia ny estime de soi ny latsaka. Ary io manimba ny estime de soi latsaka io. Ny fanafodiny, ry tanora,
dia miverena aingana, tsy misy atakandro, tsy miandriandro akory fa segondra minitra izay amen'Andriamanitra anao tonga dia miverena aingana ao amin'Andriamanitra. Averena ilay communion menara. Za isan'andro dia mbola manontany foana hoe henoko foana hoe misy zavatra tsy mitombo, misy zavatra hitako hoe tsy mety, fa miteny hoe Jesosy ampianaro fa mba tena te hanana zany hoe fiombonana marina aminao zany a. Dia araka ilay fanontaniana hoe iza na inona no ahafantaranao anao, tena ahafahanao mahafantatra anao a, dia amin'ny alalan'ny fiombonana marina amin'Andriamanitra ihany. Tena tsinjiko hoe fiombonana marina. Andaontsika manomboka izao tsy hiteny hoe fiombonana fotsiny, tsy hitentsika hoe fiombonana dia tapitra, fa andaontsika tena hisisika any hoe fiombonana marina amin'Andriamanitra. Rehefa fantatrao ianao a, izay ianao vao tokony hitohy amin'ny fanontaniana hoe iza no ahafantaran'ny olona anao. Raha rehefa fantatrao ary ianao tsy tokony holiana amin'izany akory, fa misy fampianarana, misy ny anazava kely ilay hoe iza no ahafantaran'ny olona anao a. Misy ohatra kely, ohatra raha mpanao kiraro ohatra ny asanao, ka ny kiraron'ny olona ao an-tranonao ihany ny amboarinao a, dia tsy ho fantatry ny olona mihitsy ianao hoe mpanao kiraro. Paoly teto ny teny hoe natao izy a hitory ny filazantsara. Tsika tokony a filazantsara velona amin'izao fotoana izao. Naiza misy atsika dia tokony ho filazantsara velona tsika. Ka izay ilay ohatra teo hoe raha mpanao kiraro ao an-trano ihany tsika, dia raha misy namantsika goaka ny kirarony a, ka mila tsika nefa tsika tsy miteny hoe mpanao kiraro, dia tsy marintsika amin'ilay hoe tonga fitahiana ho an'ny hafa. Izay a sitrapon'Andriamanitra koa izay. Tsika mila tonga manaiko tonga fitahiana ho an'ny hafa. Toizako hoe fitahiam-panahy ho an'ny hafa. Aza mijanona fotsiny hoe fitahiana ho an'izao, hoe fitahiana ho an'ny hafa, dia be dia be mieritreritra hoe ohatra hoe za zao manana akanjo dia tsy anaovako tsony dia ameko olona dia tonga fitahiana ho an'ny hafa zay. Eny hoe tsara be zay, satria raha ho tazominao foana ny akanjonao dia raha efitra 5 ny tranonao raha 4 taona zay raha 7 taona zany ianao dia tsy aiko efa gaba miditra amin'ilay efitra anankiray dia tsy aiko tsony efa feno ilay efitra 5. Fitahiana zay, fa Andriamanitra tsy izay no endrasany. Efa faly izy mahita an'izay satria efa anankiray zay, fa ny tena endrasany amintsika dia tsika tonga fitahiam-panahy ho an'ny hafa. Isaky ny misy zavatra ataonao zany dia mijereva foana ny hafa. Izay koa ny hoe maty amin'ny teny, mila mijery ny hafa tsika. Mila mijery ny hafa tsika hoe inona mijery ny hafa liana ny amin'ny fiainam-panahin'iny olona iny. Raha manome an'ilay akanjo ianao dia arao zava-panahy ny fanomezana an'iny zavatra iny. Ny ahalalantsika an'izany, ny ahafahantsika manatanteraka an'izany dia tsy inona fa communion. Verina ihany ilay teny pasteur sandratra teo. Communion foana eto, satria tena izay ilay izy. Ny ahafahantsika tonga amin'izany dia izany. Andaontsika tsy hipirina ao an-trano ao fotsiny hoe za mpanao kiraro, mety hoe mpanjaitra koa tsika dia nefa tsy le machine apetrakintsika ao fotsiny, saromantsika lamba fotsifotsiny. Ohatr'izay nge tsika rehefa tsy mijoro e, ohatr'izay nge tsika rehefa tsy mahasa mijoro, dia ohatr'izany tsika indraindray vovoka ny mameno. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe olona mpivavaka ve ianao sa manana an'Andriamanitra? Antaneo amin'ny tenanao zany, dia nefa zany koa hijerevan'ny olona tsika zany, hijerevan'ny olona tsika zany hoe taony koa ve mba olona mpivavaka sa olona manana an'Andriamanitra? Misy za mihitsy ilay izy, samy hafa ireo. Ny olona mpivavaka dia voatazon'ny religiosité, tandremy religiosité,
ampianarany pasteur Sokrado anay ao an-trano foana zany manaitra ny zanany izy ny religiosité manaitra anahy izy tandremy fa manimba mamitaka ny religiosité androany tonga amintsika tsirairay avy eto ny teny hoe tandremy fa mamitaka ny religiosité ratsy zany religiosité zany tsy marina zany tsy fahamarinana ny religiosité fa inona ny tokony ho izy manana an'Andriamanitra olona no fironony ho anazy fa tsy ho an'ny religion zay tsika zay zasy ianao fijerin'ny olona koa dia matetika koa ny olona miteny hoe zavatra anankiroa koa ny ataony fanoharana hoe tsara olona tsara fanavy ianao sa olona manana fitiavana na ohatra ka tsy mandinika tsara dia zavatra mitovy ihany ireo tsara fanahy sy manana fitiavana fa nefa zavatra tena samy hafa mihitsy mila tena manana fitiavana antsika fa tsy ampy fotsiny hoe tsara fanahy ny tsara fanahy nge nifandrika ao anatin'le zay hoe tsara fanahy zay dia zao miaroaro fiatsaram-belatsia ao anatin'le tsara fanahy amin'ny olona metimety amikany any tsara fanahy fa ohatr'izay le izy dia miaro fiatsaram-belatsia nefa fantatritsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'io fiatsaram-belatsia io alako izy izy ny fiatsaram-belatsia ary rehefa alan'Andriamanitra ny fiatsaram-belatsia dia dikan'izay tsy fatany zasy ianao rehefa manana an'izany fiatsaram-belatsia zany tsy fatany fa ny olona manana fitiavana ny fantatr'Andriamanitra andaontsika tena ho tonga olona manana fitiavana Jesosy Kristy ilay fitiavana rehefa avelantsika tena hanjaka tanteraka ao anatintsika Jesosy ampandrosoantsika isa-minitra isa-tsegondra misy zavatra fa nge mitady misisika androso ao anatintsika ao foana isa-minitra isa-tsegondra na volo miongotra ary ny anazy ndraindray volo miongotra dia efa malahelo miongotra ilay volo zany dia efa indraindray mamandrika atsika fa zao rehefa tena hoe Jesosy volo miongotra ve dia ohatry ny adala koa fa volo miongotra koa ve dia mampananina na ohatr'izao fa ianao no ilaiko Jesosy rehefa tsy fitiavan Jesosy rehefa tsy ao Jesosy zay tsika ny tena tokony hoe rava rodana rehefa tsy ao ny fitiavan Jesosy zay tsika vao tena hoe rodana fa raha volo miongotra zany za aloha zany tsiko mafy ny tena koa tsy tonga saina amin'izany fa eto amin'ny vanginy fanay masy hoe volo miongotra tena mampalahelo anahy mihitsy volo miongotra fa tena hoe tsy ho amin'izany tsony fa tena hoe anana an Jesosy tsika koa indraindray dia voafitaka hoe olona manana ny zavatra rehetrarehetra tsika olona manana zavatra rehetra tsika inona moa zany ohatra hoe afaka mandeha manao vacances traiza malaza be mihitsy zao ny voyage organisé dia olona afaka mandeha manao voyage organisé atraiza manana trano manana asa tsara manana ny zavatra ilain'le nofo zany zany ve tsika sa manana le fiainana be dia be inona ny tiatsika manana le zavatra ilain'le nofo ve sa manana le fiainana be dia be fanontaniana petraka zany manana le fiainana be dia be dia Jesosy Kristy mandeha sy mijoro ary miaina amin'ny fahamarinana zany no tena tokony ho fiainantsika zany no tena tokony tena hoe ahoana re etaetantsika lalina foana manana le fiainana be dia be mandeha miaina ny fahamarinana miaraka amin'ny fahamarinana dia Andriamanitra iray raha jerentsika Jesosy Kristy jereny Jesosy Kristy tsika par rapport an'izay zavatra nampianaran'izay satria Jesosy no tokony ho tafintsika Jesosy dia nanana ny identitéany izy tamin'izy olombelona rehefa tonga olombelona Jesosy dia nanana ny identitéany izy nandritra ny fotoana ny ainany rehetrarehetra nanana ny fahazazana izy ka hatreo amin'ny 70 taonany teo dia tao anatin'ny fahazazana Jesosy
dia nanana ny ray aman-dreniny a Marisy Josefa. Rehefa tonga teo amin'ny 12 taona teo Jesosy dia fantatsika ilay tantara hoe rehefa nentin'ny ray aman-dreniny izy a tao amin'ny tempoly dia tamana tao izy zany e, dia nijanona tao izy a tsy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Dia rehefa mipenipenina ny ray aman-dreniny nitady azy, izay ilay toetrantsika olombelona. Mbola mieritreritra hoe zanako io ohatr'izao. Rehefa mipenipenina ny ray aman-dreniny nitady azy dia ozy Jesosy hoe fa maninona ianao no nitady anao ozy izy fa tsy fantatra hoe fa tokony ho aty an-tranony indray koa. 12 taona Jesosy dia efa nahalala ny identitéany. Teo izy dia efa nahalala ny identitéany hoe zanak'Andriamanitra. Fantany hoe Maria ny reniny, fantany hoe Josefa ny rainy. Fa tao 12 taonany izy dia nanana assurance fela izy nahalala fa Andriamanitra ny rainy. Communion zany, communion entre père et fils. Ho antsika tanora, ho antsika tanora, ho antsika tanora efa fantatr'Andriamanitra tsika. Fantatr'Andriamanitra tsika na fony vao nitorotorona tao an-kibon-drentsika. Andaontsika tena hatsiaro foana fa Andriamanitra ny tena raintsika. Misy fotoana misy saison Jesosy tao amin'ny 12 taona teo zany izy ny voalohany niala, ohatrany hoe niala nanaiky izy zany fa Andriamanitra ny rainy, niala tamin'ny ray aman-dreniny izy. Dia rehefa avy eo rehefa nelehibe izy dia niteny izy hoe tonga amin'ny fotoana kozy izy dia niala tamin'ny ray aman-dreniny izy. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Mitodika kely amin'ny tanora ahako ho antsika tanora. Isory Andriamanitra nanome ny ray sy reny. Mitodika amintsika tanora vetivetika fotsiny zao zahay olona nindramin'Andriamanitra. Nindramin'Andriamanitra zahay fa Andriamanitra ny tena rainareo. Andriamanitra nefa manana ny lalana, hevitra heverana anareo. Ny fonareo dia an'Andriamanitra ary mahasaro-piaro an'Andriamanitra nareo. Misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra. Zahay eo foana fa zao zahay mety mandao, zahay olombelona miovaova fa Andriamanitra tsy miova. Izy rehefa tianao dia tianao hatramin'ny farany. Ny olombelona miovaova hoy fa Andriamanitra eo foana. Miankina amin'Andriamanitra. Zavatra zarainay sy pasteur foana hoe aza miankina aminay. Zahay tsy miteny hoe tsy hikarakara fa tiany anananay. Satria tsy ho vita mihitsy ny zavatra tatavinareo tanora. Fa nefa Andriamanitra mahavita anareo dia mifikira aminazy. Misy ny saison Jesosy Kristy ara mahalala hoe tonga amin'ny fotoanako dia niala izy. Move Maria nitazona anazy, move Maria naninona satria fantatry Maria koa fa Andriamanitra ny tena rainy. Dia misy plan an'Andriamanitra any tokony ho tanterahan Jesosy. Tena alefan'i Jesosy. Misy zavatra ohatr'izany ny fiainantsika tanora. Mandeha étape par étape, mandeha saison par saison. Fa militsika manaiky an'Andriamanitra. Tsy tokony atahotra, tsy tokony atahotra, tsy tokony hanana fa miankina amin'Andriamanitra. Amboary tsara ny communion. Tena tombony ho anareo tanora nge mahalala an'izany hoe ahoana zany tena vrai communion zany. Misy nge zao tanora any tsy mahalala an'izany akory. Fa tombony ho anareo tanora izay tonga eto tsy manaraka amin'ny direct fahalalana an'izany vrai communion zany. Dia tena ataovy tombony zany tena hoe iombona anareo marina amin'i Jesosy. Rehefa tonga 30 taona Jesosy tambola kely izy dia zanak'i Josefa mpandrafitra nafantaran'ny olona anazy. Zanak'i Josefa mpandrafitra dia lasa mpandrafitra moa zany Jesosy. Izay no nafantaran'ny olona azy. Fa rehefa tonga faha-30 taona an Jesosy dia teo amin'izay Andriamanitra nampafantatra ny olona hoe ity ny zanako. Tanareo izay ilay saison izay. Misy saison ohatr'izay
rehefa ajoron'Andriamanitra, rehefa ataon'Andriamanitra mijoro tsika dia andao hijoro. Andao tsika tsy anontany avalomy ihany ny fanontaniana, fa rehefa tena miombona amin'Andriamanitra zasy ianao dia maheno an'Andriamanitra miteny. Rehefa ataon'Andriamanitra mijoro mandehana dia andao. Tao Matthieu 7 rehefa Jesosy natao batisa, teo Andriamanitra no niteny, ity ny zanako malalako ozy izy. Avy eo rehefa nampianatra tao ny fampianarana nataon'i Jesosy tamin'ny olona sy ny mpanorandalàna ao amin'ny Marka, Marka 4:12. Evakitsika vetivety. Marka 4:12 andiny 12. Ary hoy Jesosy, izao no izy ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahoan'ny lanitra. Efa nampianatra Jesosy tao niresaka tamin'ny mpanoradalàna sy ny loholona izy. Dia rehefa nanontany loholona dia namaly Jesosy, zao ozy izy le izy. Hitanareo, misy fotoantsika tena mila mijoro, izy ianao. Malala an'Andriamanitra ve ianao? Tsy mahalala fa malala an'Andriamanitra ve ianao? Any amin'ny tontolo misy ianao antsika mila mijoro hoe tena malala an'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Jesosy Kristy ary nasany joro. Olombelona izy tamin'io misy fampianarana izay natao pasteur Zokatsika ilikitsika foana hoe kiratsy Jesosy ako, fa teto Jesosy olombelona no niteny an'izany. Andao tsika tsy ho menatra ny amin'ny fananantsika an' Jesosy. Naiza misy atsika sarao amin'ny olona izay miaraka aminao namanao any ampianarana any, sarao amin'izay anananao Jesosy, sarao amin'ny namanao ilay anananao dia Jesosy. Andao tsika tsy ho menatra ny amin'ny hoe za manana an' Jesosy, fa zarao ilay tsara indrindra ao anatintsika ao no andao ho zaraintsika naiza misy atsika. Jesosy nijoro foana izy ny hitondra sy haneho ny rainy dia Andriamanitra izany. Fiara-be mihitsy Jesosy hoe zanak'Andriamanitra. Dia nandritra ny fiainany rehetrarehetra izy dia nijoro sy naneho ny rainy foana tamin'ny zavatra rehetra izay nataony. Na rehefa teo amin'ny hazo fijaliana ary Jesosy dia naneho an'Andriamanitra rainy izy. Jerenge teo amin'ny hazo fijaliana izy ny antom-posiny dia nataony marina foana hoe manana an'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, feno an'Andriamanitra ny fiainany na teo amin'ny hazo fijaliana ary izy. Dia izany zavatra ny ainan'i Jesosy izany nefa nakasika olona teo amin'ny hazo fijaliana, ilay miaramila izay niandry anazy teo hatramin'ny farany. Rehefa nahita ny zavatra nitranga teo ilay miaramila sy ilay kapiteny ao amin'ny boky Matthieu misy an'izay Matthieu 7:20 dia hoy zareo hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity ozy izy. Ny fijoroantsika any amin'izay misy atsika any, rehefa tena manana an' Jesosy tsika, feno an' Jesosy tsika, dia tokony ahakasika ny manodidina atsika. Izay ny vokatry ny fananantsika an' Jesosy. Rehefa feno ny sao dia mideborde, dia iny rano iny mitobaka any, dia andaontsika anaiky ho siny feno divay vaovao. Jesosy nanova ny rano ho tonga divay. Ilay tsara indrindra, divay tsara indrindra no nataony tao anatin'ilay siny, tao anatin'ny fanasana. Androany zasy ianao ilay siny mety rano no tao anatsika tao, mety divay ratsy tsiro, fa androany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia novain'i Jesosy Kristy ho divay tsara indrindra ny tao anatsika. Dia rehefa vitan'i Jesosy izay dia hozy izy hoe zarao ozy izy. Andaontsika hizaran'izany fahatsaran'izany. Andao zasy ianao hizaran'izany fiainan'izany izay inoko fa efa nampandrosoanao, nekenao ho fiainanao dia Jesosy Kristy. Andaontsika tsy hizara zavatra hafa
andaontsika tsy hizara divay fopla fa andaontsika hizara le divay tsara indrindra izay nataon'i Jesosy. Zasy ianao le siny dia divay tsara indrindra nataony tao anatsika. Rehefa feno an' Jesosy sika, fantatritsika Jesosy. Izy zany Jesosy zany, fantatritsika zany. Lava be fotoana raha zao indray tsika vao hianatra, fa fantatritsika izy Jesosy. Ahoana Jesosy? Inona ny andrasany amintsika? Andaontsika hizara n'izany tsara indrindra izany amin'ny manodidina antsika, amin'ny mpiara-belona amintsika, amin'ny olona tiantsika, amin'ny namantsika, amin'ny ankohonantsika. Andao hizaran'i Jesosy Kristy. Izany ny andrasan'i Jesosy amiko sy aminao. Tsika ve tsy mba tiantsika ave hoe faly Jesosy ny amin'ny fisitsika? Mampalahelo be nge raha hoe mbola manenina foana Jesosy raha hoe manenina Jesosy hatramin'izay tena nanenenako ny nanaovako an'ity diary ity. Fa raha mba miteny Jesosy amin'izay hoe wow, faly any amin'ny diary, faly any amin'ny vololona, faly any amin'ny pasteur Sandratra. Ovay an'ilay anaranao le izy tsy fantatro daholo anarantsika tsirairay fa reo aloha fantatro fa tokony ho izay ny fiainantsika manomboka androany. Isa minitra isan-tsekontra dia andaontsika anao izay hafaly an'i Jesosy. Feno an'i Jesosy zasy ianao, feno ihany Jesosy sika. Andaontsika ho feno an'i Jesosy fa tsy ho feno zavatra hafa. Fa rehefa feno an'i Jesosy sika, ry tanora, mbola ela be le 70 taona raha mbola tsy tonga Jesosy. Fa raha tonga Jesosy avelao any za fatara zao fa za ezakazaka Jesosy tsika tsirairay avy zany. Andaontsika tena hoe ho feno an'i Jesosy foana fa tsy ho feno izao fiainana izao. Miombona marina amin'i Jesosy. Isa minitra isan-tsekondra, isa tombo minitra, tombo sekondra omen'Andriamanitra sy ianao, andao hiombona antsika amin'i Jesosy. Mitombo amin'ny fiombonana amin'i Jesosy sika manomboka izao. Amen. Alleluia. Saotra Jesosy saotra ny amin'ny teninao. Jesosy rehetra izahay tena hoe manaiky izay no siny fenonao ny zavatra vaovao aminao. Dia isa minitra isan-tsekondra ianao Andriamanitra dia andrianao foana izay teny aminay hoe indro avaoziko ny zavatra rehetrarehetra. Anavaony aty anatinay ianao Andriamanitra, misaotra indrindra satria hitanao hoe tena mbola tsy tena feno anao marina izay. Jesosy vonona izay no feno anao ary tena hoe hisisika ao amin'izany izay, hianatra izay Jesosy ny ho feno anao, hiombona marina aminao izay Andriamanitra ary ho tonga fitahimpana ho an'ny mpiara-belona aminay izay Andriamanitra. Hizaranao izay, tsy ho tia teny izay Andriamanitra fa ianao ilay tsara indrindra tonga tamin'ny fiainanay, velona ty anatinay, ianao ilay tsara indrindra anananay no hozarainay, ianao ilay fiainanay Andriamanitra. Misaotra indrindra fa tena hoe manana tombony izay Andriamanitra ao aminao, manana anao ilay fiainana. Saotra raha eo. Amen. Alleluia. Ndao mbola tiaka ho an'i Jesosy tsika ary. Filazana zany toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoanantsika eto amin'ny asa fanompoana. Ny androany dia zoma fotoana ho an'ny tanora. Alleluia. Mandeha ve le micro rahalahy? Mandeha. Fotoana ho an'ny tanora ny zoma. Fa raha-pitsy kosa isaky ny asabotsika dia miditra amin'ny fito fotoana communion eto amin'ny trampokon'olona Analakely ihany. Afaka tatazana kay ny fanatitra azafady tompoko. Ao anatin'izany dia tatazana ny fanatitra. Isaky ny asabotsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 7 ora maraina. Raha-pitsy ihany koa isaky ny sabotsy moa zany dia misy ny fotoana ho an'ny club d'enfant, ho an'ny club d'ado sy ny tanora ao aorianan'ny fotoana.
dia ny satsapana koa misy fivoriana mety misy filazana kely ho an'ny satsapana. Ny alady dia misy vondrombavaka isika. Tsika moa ny eto dia mission hvkl-mission. Mission ny azony vanonkolakana dia tsy manana fotoana ny alady isika mission azy, fa misy kosa ny vondrombavaka maromaro vitsivitsy eto Antananarivo dia hatrany rivony mamo fa asaina ianao anantona an'ireny pasteur reny hoe aiza ny toerana izay misy ny vondrombavaka. Ohatra zao misy eo Fort du Chêne, misy eo Antanimena, misy eo Manakambahiny, misy any Andoharanofotsy, misy any Mbolokandrina, misy any aiza koa Ambohimankakely, misy any rivony mamo, misy Mieritsyatosika, misy maromaro ohatran'izay fa anontaniana ny pasteur, manantona ny pasteur ianao rehefa avy eo dia hoe aiza no mety aminao, aiza ny toerana misy anao dia orienteny ianao hoe ary zany na ary arakarak'izay fifampiresahana eo. Sekolontsika isaky ny alatsinainy, talata, alarobia dia tsy miova amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany ao amin'ny shop U Analakely rihana faharoa Averiko, amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany ao amin'ny shop U Analakely rihana faharoa dia latsinainy amin'izany fianarana izy io sekoly famahana olana. Ny talata indray dia sekoly fanasitranana, ny alarobia sekoly tokantrano sy fitahim-panary fanambiana toetra. Dia tongavy ianao dia misakafoana tsara. Alleloia, alleloia. Zay fa mandeha le micro. Tsika manana radio FM 90.8, FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Majunga na any Tsirono Mandidy dia tsy miova ny marika fahanao mahazo azy 90.8 avokoa. Misy an'ireny résumé anatoroteny isaky ny adindray misy temporaire. Ny temporaire atsika tsy hoe nananana amin'ny folo, fa ny temporaire atsika teny manafaka isaky ny adindray dia misy résumé isaky ny adindray. Dia mandeha ao toroteny maraina, atoandro, hariva dia elanelanina hira ireo. Ankoatran'izay misy ny page FB hvkl-mission events. Raha mijery zao ianao hvkl-mission events dia misy direct ao amin'izao fotoana itenenantsika zao dia iny afaka mbola mamerina mijery an'iny ihany ianao raha tena tsy afaka tongeto moa zany ao ny tena tsara dia nao tongeto mifanatry tava amin' Jesosy. Amen. Ankoatran'izay misy ny YouTube ihany koa hvkl-mission. Dia misy fandarana any amin'ny Cool TV, any amin'ny Star Times, aiza koa Amitié TV isa maraina dia afaka mijery an'ireo ianao. Zay ny fandaram-potoanantsika dia ndaontsika mietrehitra tsara hivavaka ho amin'ny fanatitra, hitsodrano amin'ny fanatitra, fa asaika ianao ndaontsika hivavaka hanolotra an'Andriamanitra zao fanatitra zao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zahay fa nomenao hery, nomenao tanjaka. Ianao no nanome hery anay ahavory arena. Avy amin'ny nomenao raha eo no hanombinanay atolotra eo anao mba ho tonga fanan'olona marobe, indrindraindrindra voatahiry amin'ny fotoana izay anenony trompetra na isehonao eny amin'ny raho an-lanitra. Tahio ireo izay nanome, ireo izay tsy nanan-komena kosa Jesosy dia ianao no hanome azy mba ahafahany manolotra ho anao. Raiso izany fa vokatry ny fonay. Voninahitra ao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika ny tanora hiditra ao anatin'ny dia mandroso tompoko. Thank you.
Alleluia. Manasanao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao a. Hivavaka isika. Amen. Hofafainy amin'ny lanitra ny tananao a dia miresa amin'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra anao zay Jesosy fa tsy mitsahatra fa miteny aminay foana ianao. Misaotra Jesosy fa tsy mikatona ao anay ny lanitra fa misokatra mandrakariva ary manakambara aminay foana ianao. Misaotra Jesosy fa ny tanjonao izay tena manakaiky, miombona, miray tanteraka aminao ary maneho anao. Ame voninahitra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany Jesosy satria fantatra hoe tena fotoana sarobidy tokoa. Tompo, ianao no hitarika, ianao fanahy masina amin'ny mpianatra, hanoro lalana ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mitenena hatrany. Vonona izay ny aino, vonona izay ny ankatoza rehetra ambaranao. Amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Ndio teka mafetsika ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety a. Alleluia. Amen. Teneno akaikinao hoe a, tanora ianao hoe. Na mpanofatrano na tsy mpanofatrano tanora ianao hoe. Amen. Alleluia. Tsy miankina amin'ny taona mantsy ny mahatanora fa miankina amin'ny toe-po. Alleluia. Iza raha fahamarinana tsy dia lava nefa minao fahanampy atsika tsirairay avy a, atonga atsika tena hoe isy fiatraikany a amin'ny manodidina atsika, amin'ny mpiarabelona amintsika, amin'ny ankohonantsika ary eo amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy. Alleluia. Manasanao nokatra ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko faha-efatra ny andininy faha 1:7. Jaona toko faha-efatra ny andininy faha 1:7 a. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro koa nino noho ny teniny, ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Ndao tiako mafetsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Communion. Amen. Mialohany hidirantsika ao anatin'ny communion a. Rehefa namaky an'ity tantara ity a, dia zao ny zavatra napetraka ny tompo atao anatin'ny foko a. Atonga antsika, amen, ho tanora, alleluia. Na fotsy volo ary ianao, na efa somary mihitsy anary, amen, na tanora foana ianao, alleluia. Atonga antsika ho tanora misy fiatraikany. Dia namaky ny tantaran'ity vehivavy ity a, dia rehefa namaky an'le andinin-tsoratra masina farany teo tsika, dia nanambara le tenin'Andriamanitra hoe le iray tanana atao Samaria iray manontolo no ny teny hoe tsy noho ny filazanao ihany hozy izy fa ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa jerena le tantara dia nanomboka teo amina lavadrano anankiray. Teneno akaikinao nanomboka teo amina lavadrano hoe. Teneno izy hoe manana rendez-vous aminao Jesosy hoe. Eo amin'ny lavadrano le izy hoe. Amen. Rehefa andeha ho an'ny Galilea Jesosy a, dia tsy maintsy mamaky an'ny Samaria izy. Dia rehefa andeha izy ho an'ny Samaria, dia Jesosy nandeha ny mpianatra tsy nalala Jesosy ka manana rendez-vous amin'ity vehivavy ity. Manana rendez-vous amin'ity vehivavy ity Jesosy eo amina fatsakana anankiray. Le vehivavy andeha atsaka, ohatrany tsy dia tsara fitondran-tena loatra. Ohatrany tsy dia mahafinaritra loatra le vehivavy, izay mahatonga anazy mandeha irery. Satria fantatrao ihany ny vehivavy rehefa eny ampanasa lamba sy eny ampatsakana, mamao voanjobory ny ataon-draharaha. Voatantarany daholo ihany 2A à Z rehetra. Dia alohan'ity vehivavy ity a, nandeha irery. Rehefa nandeha natsaka irery izy a, tonga vany Jesosy. Alleluia. Rehefa tonga Jesosy dia teo ampatsakany Jesosy niandry anazy. Teneno akaikinao, nanahiloko ny olona azy ianao hoe a, misy anankiray izay miandry anao foana hoe. Dia rehefa tonga Jesosy teo amin'ilay fatsakana, dia zao ny zavatra nataony.
teo ny rendez-vous an Jesosy tamin'ity vehivavy ty. Raha te hiombona siray am Jesosy ianao, te handroso miaraka amin'Andriamanitra ianao, dia mila manana rendez-vous ianao. Eo Jesosy miaraka amintsika izy eto amintsika ary ao anatintsika, fa mila manana rendez-vous aminy ianao, moment de qualité. Alléluia. Fa ty fotoana niaraka tamin'ity vehivavy ty rehefa mandinika an'le resaka ianao a, tena hoe isan'ny tantara mahafinaritra nandindra ataon'ny Baiboly, tantaran'ity vehivavy ty. Na dia tsy mendrika azy izy, Jesosy mihitsy ny tonga nanantona anazy teo amin'ny fatsakana. Tsy tany birao fa teo amin'ny fatsakana. Tonga avany le vehivavy, sitin-drano izy. Tonga avany amin'izay maître. Halleluja. Tonga avany izy mampiresaka. Amen. Tena hoe akakinao tsy mijanona amin'ny rendez-vous fotsiny hoe, fa mila miresaka ianao. Amen. Dia niresaka amin'izay Jesosy. Jesosy tena tia miresaka. Raha misy zavatra tiany Jesosy dia miresaka. Raha vonona ianao ny hainao azy fa tena miresaka izy, manambara ny sitrapony. Dia nandeha amin'izay niresaka Jesosy tamin'ilay vehivavy. Tsotra nataony Jesosy. Tsy nitany izy Jesosy hoe zao ianao aloha, fa ozy izy hoe mba meo rano aho hosotroka. Dia aka ny fon'ilay vehivavy izy fa rano nangatahany aloha. Tonga dia nanilika be anazy ilay vehivavy. Ianao Jiosy, izay Samaritany tsy manandrara mihitsy, fa valo no nandraisany an Jesosy. Tsy misy ifandraisantsika mihitsy ozy izy. Dia ozy izy Jesosy, raha mba fantatrao izay mangataka aminao dia ianao indray no hangataka aminy rano velona. Dia nitoy ihany niresaka Jesosy taminy. Dia rehefa niresaka Jesosy dia nanambara fahamarinana taminy Jesosy. Dia nambaran Jesosy anazy ny fiainany. Dia ozy izy Jesosy taminy. Halleluja. Zay mahafinaritra le miresaka amin'ny Jesosy. Rehefa maka le tantara azafady fa lasa taratara tamin'i Jesosy ty vehivavy ty. Satria nanontany anazy Jesosy hoe manambady ve ianao? Tsy manambady amin'izy. Tellement intéressant le resaka izy sy le vehivavy. Satria nafantatra zava-miafina momba azy Jesosy dia liny izy. Meo an'izany rano zany aho hosotroko satria mbola ranofo hoe tsy te hatsaka ntsony aho izy izy, raha misy an'izany rano zany a. Alleluia. Tsy tapaka mandrakizay. Amen. Dia ozy izy Jesosy, loharano boboka ilay izy ozy izy. Dia ozy le vehivavy fantatro fampaminany ianao ozy izy. Satria nambaran Jesosy taminy hoe taty vadinao aloha hoe tsy manambady aho ozy izy. Dia Jesosy tsy nanameloka anazy. Hita fa mampirafy ianao mijangajanga le lela dimy vadinao. No, tsy manambady mihitsy ianao ozy izy Jesosy. Normal zany, sady hipetrahanao koa tsy vadinao fa efa niaraka tamina olona efatra ianao talohan'izay. Marina laza ianao tsy manambady ianao. Teneno akaikinao a, toy izy foana niresaka amin'i Jesosy hoe ohatra mampatahotra ny miresaka amin'i Jesosy indraindray. Ny antony satria dia zao, rehefa miresaka aminy ianao dia aseho an'le miafa, le tsy fantatry ny olona iny, le tsy hitan'ny olona iny, aseho an'iny. Ary zay mahafinaritra ny filazantsara raha lasianabavy. Ny filazantsara dia maneho ny mampanota antsika aloha, fa tsy manameloka antsika izy, fa tahaka an'ireny masoandro miposaka ireny no hitarafany fahotantsika dia manafaka antsika ao anatin'izany Jesosy. Amen. Izy tsy manameloka anao, fa manafaka anao ao anatin'izany izy. Mampatahotra ny miresaka amin'i Jesosy satria ambaran'ilay zavatra miafina ao anatin'ny fonao iny. Zavatra tsy misy mahafantatra iny, ilay ianao rery mahafantatra azy, Jesosy tsy mahafantatra azy. Zay mahatonga ny olona tsy te hiresaka amin'Andriamanitra. Bebe ny olona efa manao programa, fantana fa mampimely programa ataony. Tsy mety raha andeha hivavaka aloha ianao ny anao an'iny programa vafy. Fa tsy maintsy ravain'i Jesosy misy aloha iny programa iny vao afaka ny ampitranga zavatra tiany aseho izy. Alleluia. Amen. Dia resaka izy Jesosy, taratara tamin'i Jesosy le vehivavy. Mahatonga anao tsy mety taratara amin'i Jesosy satria anao tsy miresaka aminy mihitsy. Variana anao mahita ny hafa love be amin'i Jesosy a, fa ianao tsy miresaka aminy dia tsy mety tafalatsaka aminy mihitsy ianao. Fa ny olona rehefa tena miresaka, mifandray, miombona aminy, fitiavany zany.
mahatonga anao tsy aloka tsy hoe matahotra ny overy ianao fa satria tianao izy satria avy nyresaka taminy ianao avy nifandray taminy ianao ny mahamaika tsy ny hoe hitory teny fa ny mahamaika ny miaraka aminy mihitsy aloha ny miombona aminy ny mahafantatra azy zany no mitondra fiadanana zany no mitondra fandresena zany no mitondra fitsarana dia nytoy ny resaka Jesosy sy le vehivavy ozy izy le vehivavy fantatro fampaminany ianao ozy izy tamin'ny voalohany ozy izy ianao jiosy tsy manandrara aminay mihitsy ianao fandany ianao mandeha any tsisy antony tokony resantsika mihitsy fa afa-baraka raha hitan'olona miresaka aminao eto fa manaraka rehefa nitoy le resaka rehefa tena eny akaikinao rehefa nitoy le resaka hoe dia zao nyteneny mpaminany ndray ty lehilahy ty ozy izy nanomboka natahotra amin'izay izy mpaminany ty lehilahy ty ozy izy rehefa miresaka aminy ianao dia mahafantatra azy tsy vita an'izay mbola nitoy ihany resaka amen mahatonga tsika indray tsy mandray ininona avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mbola manao amen ianao efa manao amen alleluia Andriamanitra te hiconnecte aminao ianao connecté fa tsy miresaka aminy alleluia tsy rehefa mifandray amin'Andriamanitra reto ohatra ny telefona samba nazo ifiry manao mise à jour daholo ny application rehetra ao anatin'le telefona amen rehefa miray amin'Andriamanitra ianao rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao te hampahery anao androany manao mise à jour ny ao anatinao manao mise à jour ny fahalemem-panahy manao mise à jour ny fijoroana ny fatahoran'Andriamanitra ny fitiavana azy ny fahalemem-panahy amen ny ranomasoloany fa fandeha soloany fifaliana ny tebitebinao soloany fiadanam-po rehefa miombona sy miray tanteraka aminy ianao mahatonga anao obsolète be satria tsy miombona aminy ianao tsy misy mise à jour mihitsy fa tonga avany ianao dia maritsivy be nefa raha te hisy fiatraikany ianao halleloia tsy ianao misy fiatraikany fa Jesosy misy fiatraikany amen rehefa miombona aminy ianao ohatran'ireny camion isaky tsany cylindre reny tsy hitatsony ianao fa Jesosy mihitsy no hita Jesosy mihitsy no miseho amen halleloia dia ozy izy Jesosy izy le vehivavy amin'izay mandeha ihany resaka lasa miditra lalindalina le resaka eo amin'ny fatsakana lasa resaka teolojika amin'izay le resaka avy eo meo zany rano zao anao izy izy le vehivavy mba tsy hanjetaheta tsony io Jesosy tsy mivatinao fantatro fampaminany ianao ozy izy dia ozy izy fantatro fa ho avy ny Mesia dia ambarany amintsika netiny ambonimbony kokoa le dikany mpaminany ianao fa mbola misy ambony ianao koa raha angatya fantatro fa ho avy ny Mesia ozy izy amin'izay Jesosy sasy miresaka aminao no izy amen teo ny eo ihany le vehivavy halleluia navelany sininy lasa izy niazakazaka tany an-tanàna tena hoe akaikinao rehefa niona marina tamin'Andriamanitra ianao hoe misy zavatra velanao zay amen neny le vehivavy andeha atsaka amin'ny programmeny lasa navelany dia lahatra reny adaly reny izy lasa izy nakany an-tanàna navelany tsy misy zavatra ilozanao zay ary zay ny filazany tsara zay ny fahamarinana nahita n'ilay tsara indrindra ianao dia tonga tony taimboraka ny zavatra rehetra satria izy ilay sarobidy indrindra izy ny afaka ny hanome zay tsy omeny zao tontolo zao tsy omeny olona halleloia lesona momba ny fiankofana tsy fariseo no omeny Jesosy azy tsy apôstôly no omeny Jesosy azy fa vehivavy niona taminy teo ampatsakana rano no nitenenany hoe raha vehivavy ho avy ny fotoana nge sady tsy anjody tsy any Jerosalema fa zay hivavaka amin'iray dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana vehivavy mpatsaka rano ny ovavady indimy no nahambarany Jesosy ny secret ny fiankofana dia fantatra zavatra momba an'Andriamanitra ve ianao miombona sy miresa aminy manana fotoana iresahana aminy halleloia dia ozy izy ty vehivavy ty navarina le resaka mihitsy ny nahatonga anazy niazakazaka le niresaka tamin'i Jesosy nambaran'i Jesosy taminy hoe raha misotroany tirany anao dia tsy hanjetaheta ntsony mahatonga tsika mbola manjetaheta ndray satria tsy tena mbola nisotro ny rano nomeny Jesosy tsika fa rehefa nisotro ny rano halleloia rehefa nisotro ny fanay halleloia rehefa fenony Jesosy ianao tsy manjetaheta ininy zany tsony ianao foana le te hanana an'izao te tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mividy an'ity akanjo ty tsy mahazo aina mihitsy raha tsy ohatra izao mipoziko androany foana daholo zany rehetra zany
rehefa tsapanao rehefa misotro an'ilay rano ianao halleloia zany nisy vehivavy ndresaka tamy za tsy mahazo ena mihitsy raha tsy manambady aloha misy aloha anambady avy ho tonga ny tomponao mbola tsy misotro an'ilay rano ianao raha nabavy fa raha nisotro an'ilay rano ianao tsy misy zavatra afa-tsony tianao ananana fa anananao ny fahafenona rehetra misy hoe tsy mahazo ena raha tsy te hanana trano tsy mahazo ena raha tsy te hanambady tsy mahazo ena raha tsy te han'zao foana daholo reny karazananany reny rehefa nisotro ny rano nomeny Jesosy ianao satria fantatrao fa izy ny sarobidy indrindra izy ny tsara indrindra izy ny mendritra indrindra menina na ny any ambany tany na ny any an-danitra mikohatra eo anatrehany satria sady mendritra izy ny tsara ozy izy le lehilahy rehefa nahitan'ilay vatosoa navela ny zavatra rehetra satria nahitan'ilay vatosoa sarobidy indrindra izy dia Jesosy Kristy lasa le vehivavy navela ny siny dia lasa izy ny azakazaka tany an-tanany dia zao am'izay ny nataony lasa izy nyresaka tao an-tanàna nambaran'izany lela zany nataoko rehetra araka le verset mivakitsika teo ozy izy Jesosy ozy izy le vehivavy ozy izy ny olona rehefa nandrehan'le vehivavy nanambarany amin'ny Jesosy izy zao ozy izy raha vehivavy tsy noho ny filazanao ihany ozy izy amen tena nisy fiatraikany be ianao nitory filazany tsara fa tsy noho filazanao ihany fa ny tenanay mihitsy ny nandre ka fantatra fa izy tokoa mpamonjy zao tontolo zao eo ny tindriana tsara indrindra tsy noho filazanao ihany pasteur Daniel tsy noho filazanao ihany rahalahy Daniel tsy noho filazanao ihany dato Daniel tsy noho filazanao ihany rahalata Daniel fa zao ny tenanay ny nandre ka fantatra fa izy tokoa mpamonjy zao tontolo zao ny olona tena mahafantatra azy ozy izy Tomasy nisy fotoana efa nahitan'i Jesosy nanangana amin'ny maty izy nahitan'i Jesosy nanao fahagagana izy nahitan'i Jesosy sy zavatra niasa nataon'i Jesosy fa njiarainy ity zany kay tsy mino nefa manaraka an'i Jesosy vao nahitany dia-pantsy teo amin'ny tanan'i Jesosy dia izy tomboky sy Andriamanitro hatramin'izay zany tomponay sy Andriamanitra izy fa zao tomboky sy Andriamanitro izy tia niona taminy le tanora amen tianao ve nisy fiatraikany mila miona amin'i Jesosy ianao zao ny zavatra mahafinaritra adino ny tantaran'le vehivavy tsy noho filazanao ihany marina ny zavatra nitorianao marina ny zavatra nambanao fa tsy noho filazanao ihany zay ny tena filazany tsara tahaka ny Jaona apôstôly Jaona mpanao batisa azafady nanomana izy baiboly milaza hoe amin'izay natera-behivavy dia tsy misy lehibe noho izy ozy izy ny baiboly satria nahoana izy nanomana ny fon'ny olona iona amin'Andriamanitra fiteniny matetika ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ny fahalebiazanao amin'ity fanjakana ity zany ny fiatraikany ao amin'ity fanjakana ity tanora malala izany tsy ny fisehosehonao ny fahombiazana tsy ny enao miseho fa Jesosy rehefa tonga dia fony ianao fa izy no miseho izy no hita maneho anazy ianao amen rehefa mandeha ianao misy parfum any Kristy zany satria mitafy anazy ianao halleloia rehefa miteny ianao afaka mandeha any Kristy ny olona amin'ny alalanao satria nampatsevitra ny ombona sy ny ray tanteraka taminy ianao nanomboka teo amin'ny fatsakana ny tantara amen manana rendez-vous aminao Jesosy manana rendez-vous aminao Jesosy tena akaikinao manana rendez-vous aminao Jesosy hoe tsy mijany eo amin'ny rendez-vous fotsiny le izy fa aleo hitony resaka amen tsy maninona na miteny ary izy hoe fantatry fa nangalatra dimy lehilahy niaraka taminao tsy maninona alleloia fa mahatsara anao zany fa avy aloha hitoy foana le resaka fa rehefa mitoy le resaka dia ozy hoe tena Andriamanitra marina izy marina amin'ny Mesia ozy izy olona nankalainy avy eo mpaminany avy eo izy mihitsy no Mesia tiako ianao androany tena iona marina amin'i Jesosy amen tanora malala isany raha lasy ranabavy ao am-pony Jesosy ianao misy rendez-vous zay ao aorianany ity fotoana ity ny fahombiazana ny voninahitra ao an'Andriamanitra fa ny zavatra tena mahafinaritra raha ao aorianany ity fotoana iny ianao manomboka manana rendez-vous amin'i Jesosy manomboka miresaka nareo mianaka amen manomboka mifampizara amin'izay nareo manomboka mifampipasy manomboka misy zavatra mitohy halleloia dia tsy bloqué anao izy rehefa manomboka miteny aminao hoe misy lehilahy dimy miaraka aminao tsy bloqué anao izy fa tohizo ihany fa nefa rananao tsy maintsy avelanao le siny dia andeha ho any tanàna ianao anambara fa nisy anankiray zay nyseho taminao nanovanao sy niona marina tamin'i Jesosy amen ndao tsy hitsangana amin'izao fotoana izao halleloia ndao hitsangantsika
par rapport amin'izay teny zay nisy teny nambara teo tiako anao tena hitondra ny fonao eo anatrehan Jesosy androany teo anatrehan Jesosy ny fonao rendez-vous manana rendez-vous amin'ny Jesosy venao halleluja fotoana iresanao amin'Andriamanitra iombonanao sy iraisanao aminy ofafainy amin'ny lanitra ny tananao dia sokafy ny vavanao ao ka ho ren'ny sofinao ny zavatra teneny vavanao mivavaha amin'izao fotoana izao ray amin'ny anaran Jesosy sotra Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fahatsaranao sotra fa miteny aminay ianao Jesosy manana rendez-vous aminay ianao eo ny fotoana Jesosy eto anivony ny asa fanompony fa le rendez-vous tadavinao koa dia zay le mamela ny zavatra rehetra mihitsy fa andeha iombona akatoy izay miray tanteraka aminao Jesosy eto zay androany tena halala hoe iza mariny ianao mba hafantarana hoe izy zay Jesosy aoka ho fonany aminay androany voka iseho ianao Jesosy ny fiatraikany Jesosy rehefa manaiky ho faty zay manaiky ho tsitsy zay ka mavita miteny ny olona hoe tsy no filazanareo ihany fa zay mihitsy konina andre androany satria niteny taminay Jesosy eto anatrehanao ny foko Jesosy androany tena matra amin'ny fotoana ionako aminao azoto iresaka aminao isanandro sanandro ary tsy janona amin'izay ihany fa andeha anambara Jesosy anolotra azy ireo ilay fiainana mandrakizay ka tonga azy ireo amerina ny voninahitra any aminao misaotra ray amin'ny anaran Jesosy voninahitra ho anao ray alleluja amen amen ndo tsy teteka mafy be ho an Jesosy teneneo akaikinao tsy angetahetantsony ianao hoe alleluja rehefa misotro an'ilay rano zay omeny Jesosy amen amen resy ny tsodrano ary zay ho tononona amin'ny anaran Jesosy ambara amin'ny anaran Jesosy avany Nazareta miombona amin'ny Jesosy ianao miray amin'ny Jesosy ianao hitany manodidiny Jesosy ao anatinao mbara amin'ny anaran Jesosy iainanao ireo vokatry ny fanahy rehetra miana fitiavana fahalemem-panahy fandeferana fahononam-po famoram-panahy tahin'Andriamanitra ny asany tananao tahin'Andriamanitra ny momba anao ray manontolo anomboka hanana rendez-vous amin'ny Jesosy ianao anomboka azoto iresaka aminy ianao azoto hijoro vavolombelona ianao hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nome anareo ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen andao hitehaka mavetsy ho an Jesosy asiorakoraka mafy be ho an Jesosy alleluja amen fa fahasoavan'Andriamanitra natoy izao fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anareo amen samy ota in Jesosy daholo aza dino fotoana tsika rapi